Fahameraba-tsika tsiray avindray hatratra ity sabata maraina fa 7 volana novambra ity manao nafasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra anao mba ho sabata izay ho andro manokana an'io azahoanao mifandray bebe kokoa amin'ilay nahary anao sy hahafahanao mametraka ihany koa indrindrandrindra rehetra mavesatra rehetra ary any ahoany fahagagana ny fiainantsika tsirairay avy. Aloha indirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrezan-danitra tolotra ianao ny tehera ny laza sy ny atsa voninahitra misaotra anao izay satria mitantanao manokana ny janinenemana iny ka tratra an'izao andro izao indray. Misaotra raha eo izay miahy anay sy mitantana ny fiainanay ary misaotra ihany koa satria eo aniranay mandrakariva ianao izay tsy manosipotana anay fa mandray anay ampitiavana ary manome vahaolana. Andray ny tenao izay amin'ity maraina ity dia aoka ianao ho vato iankinan'ny fosin'ny fanahana tokoa aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe finoana miasa. Nalaina amin'ny ohabolany 7:5 manao hoe matokia amin'i Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Amen. Raha milaza ny amin'ny hoe finoana isika dia misy famarafarana tokony hotsaroana ihany koa. Misy izay nonsaina nefa samihafa mihitsy amin'izay atao hoe tena finoana. Na dia Satana sy ny miaramilany azany dia tsy mahazo mandaa velively akory ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny ary ny fahamarinan'ny teniny. Lazain'ny Baiboly fa ny demoni koa mba mino an'izany ozy izy ka dia mangovitra ao amin'ny Jakoba no misy azy. Nefa tsy finoana izany. Ny tena finoana dia tsy finoana fotsiny tenin'Andriamanitra fa fanaovana indrindra ny sitrapony sy fanolorana ny fo azy sy fanohanana sy fanokanana manokana sy fanomezana fitiavana aminy. Misy ny olona izay efa nahalala ny fitiavan'i Kristy mamela heloka sady naniry marina tokoa ny ho tonga zanak'Andriamanitra nefa tsaroany fa tsy mendrika ny fitondran'ny tenany. Betsiny ny toe-piainany ka dia misalasala izy avy eo raha efa naovoazin'ny fanahy masina ny fonina tsia. Amin'ny olona tahaka an'ireny dia izao no falitena omena azy. Aza mihemitra amin'ny fahafoizam-po. Tsy maintsy iankoka sy tomany matetika eo tongotra Jesosy isika noho ny tsy fahombiazana sy ny fahadisoantsika nefa tsy tokony ho kivy. Ary na dia hoe resin'ny devoly aza isika dia tsy ariana tsy afoy na lavitra an'Andriamanitra azy sanatriana izany eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra i Kristy manao fifonana ho antsika. Ary aza adinoina koa ny tenin'i Kristy ilay manao hoe fa ny ray dia tia anareo. Maniry ianao ho tafaverinao aminy izy mba hitan'ny fahadiovana sy ny fahamasinan'ny tenany izay mitaratra ao aminy. Mivavaha amin'ny kafanam-po bebe kokoa ary minoa amin'ny toko misimisy kokoa. Ny fahalalantsika, ny faharatsiantsika no manesika antsika keo amin'ilay mahavela heloka. Ary raha ny fanahy izay mahatsiaro tsy fahombiazana no mitady an'i Kristy dia seho amin'kery amin'izany fanahy izany izy arakaraky ny fanesiky ny fahatrantsika ho eo aminy sy ho eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izany no hidirantsika ny amin'ny toetrany sy ny hanahafantsika tokoa tahaka ny endrik'i Kristy. Dia rinana izany mba ho tafita aminao amin'izao andro manokana izao dia tsy adinoinao indrindrandrindra fa tsy misy tonga lafatra isika izao kanefa kosa raha miatoraka mandrakariva eo tongotra Jesosy itsika dia izy ilay tompon'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ny nanendrika ny fiainanao. Amen. Tompoandriamanitra misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Irinay tokoa mba ho voaovy izahay ary aoka ny fanahinao masina nomery anay ka tsy ho kivy izahay handroso ny amin'ny lala marina fa hanao loha laharana sy hijery anao manokana. Aminaran'i Jesosy. Amen. Isaiah
Alleluia.